Efa manana ny programa matotra ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity ny Orange Solidarité Madagascar ompan'izy ireo betsaka amin'ny sehatra ny fampianarana izany programa izany. Tetika asa misy 20 ny kasain'ny Orange Solidarité Madagascar ho tanterahana hamanerana ireo faritra 20 amin'ity taona 2024 ity. Io ny fantatra nandritra ny valandresaka ho ampanao gazety izay nitanterahany teny Tanjombato io tolakandro io. Iompana bebe kokoa amin'ny sehatra ny fampianarana, isan'izany ny fananganana foto-drafitrasa, ny fanatsarana ny sehatra ny fahasalamana, ny famerenana amin'ny fiarahamonina ireo lalidalovana, ny ady amin'ny tsy fampiasana solotsaina sy internet, ary ny fampandrosoana ny ara-tsosialy sy ny toe-karena, ireo no napetraka ho laharam-pameana. Fifanaraha-piara-miasa miisa 12 araka izany noho nataon'ny Orange Solidarité Madagascar izay tarihan-dramatoa Randriambeloma Josie niaraka tamin'ireo mpiara-piombonantoka sy mpiara-miasa teny Tanjombato ary natao sindrisy nandritra ny fotoana. Ny fametrahana ny village Orange ahitana fananganana sekoly, toeram-pitsaboana ary fampidirana rano madio ho any anivona tanàna lavitra. Io kosa napetraky ny Orange Solidarité Madagascar ho laharam-pahamehana.